maharikoriko mitranga amin'ny firenentsika malagasy zao a 20 taona zay la ira hoe mitsangana ry tanora mijorory lehilahy am'izao a fotoana navaozana an'izany ira zany zao mitsangana koa isika vehivavy tsy ny tanora sy ny lehilahy ihany natao hitsangana sy hijoro amin'ny firenena fa isika vehivavy indrindrandrindra koa mitsangana ry tanora mitsangana koa ry vehivavy mijorosa hitokoa ianareo lehilahy tsy midika zany hoe mipetraha ianareo tanora ary aza mijoro anareo lehilahy fa mitsangana koa tsika vehivavy lasa ira fanonganam-panjakana moa le ira am'izao fotoana zao vao mihirany zany hoe mitsangana ry tanora zany de miorooro ny mpitazona ny sezany rehetrarehetra ary raha iteny androany hoe mitsangana ry vehivavy tsy antso atsika andeha hanonga-mpanjakana fa iantso atsika handray andraikitra tompoko ny Matio 10:9-12 no antso apitaiko amitsika vehivavy indrindrandrindra sy ny tanora ary ny lehilahy zay mieno an'izao afatra mafonja zay atolotra koa manoloana an'izao zava-mitranga amin'ny firenena izao. Matio 10:9-12 amin'ny anaran'i Jesosy. Indro izao maniraka anareo ho tahaka ny ondry eo ampovoany amboadia. Andriamanitra no maniraka antsika vehivavy ho tahaka ny ondry eo ampovoany amboadia manoloana an'izao savorivory sy korotana misy miaro vono olona eo amin'ny firenentsika izao. Fa izao ny direktiva. Tsy hoe ondry bodeka de anaiko vonoana tahaka ny Jesosy zanak'ondry ny vonoana teo amin'ny hazo fijaliana isika vehivavy fa izao hendre tahaka ny mena rana ary mora tahaka ny voromailala. Tsy ondry fotsiny ny alaitsika tahaka hoe manaiko vonoana sy tarina fa mila endry tahaka ny mena rana koa ary mila mora tahaka ny voromailala. Rafitiniko zany ny afatra apitaiko anatin'izany ny afatra efatra apitaiko amitsika vehivavy 20 taona zay natsangana ny tanora najoro ny lehilahy mbola zao ihany ny firenentsika taorinany 29 mars 1947 ary tsy lehilahy daholo teo fa tao ravoangy nisy vehivavy hatrany amboalohany fa isika tsy napirisina hijoro tahaka ny tanora sy ny lehilahy raha tsy am'izao 2024 zao efa tsy voafeny tanora sy ny lehilahy tsony ny zava-mitranga eo amin'ny firenena tompoko. Na ny mpivavaka sy ny mpitondra fivavahana rehefa very-hevitra efa nanary toky tsy miantso an'Andriamanitra tsony hamonjy ny firenena fa miantso ny influenceur, miantso ny firenena mikambana. Ny sasany avy de mifona fotsiny na de tsy nanao ninona aza. Tsy misy ratsy zany rehetrarehetra zany. Fa ny efatra pratika atolotra ko atsika vehivavy de zao arovy aloha ny tenanao sy ny ankohonanao ary ny manodidina anao mba tsy ho tratrany izay ho isan'ny victime isaina ho very sy hita vatamangatsika indray ianao vehivavy. Faharoa aza variana fotsiny hoe adidy amin'ny ankohonana de variana amin'ny vady amanjanaka ao an-trano ao fa arao ny zava-misy marina. Trandrao ny fahamarinana, trandrao hoe inona ke ty tena zava-mitranga ty fa tsy fanometsiny eto foana tsika hoe ny filohan'ny repoblika manana ny andraikitra ny BDB any ihany no ho toratsika rehetrarehetra vato eto fa SAMY mandray andraikitra tsika vehivavy atambary ny information voarainao. Fa sitrak'Andriamanitra izany. Tsy asan'ny olona zao tontolo zao fotsiny zany fa isika vehivavy mpanompon'Andriamanitra koa de nataon'Andriamanitra hanaraka ny information inona na voavonjy any Rahabajanga izy rery no vehivavy na voavonjy ny ankohonany rehefa nivoaka avy tany Egypta ny zanak'Israely nandrodana ny mandany Jeriko satria naharaka information izy fantany hoe misy an'izany vahoakan'ny Israely zany nentin'Andriamanitra nivoaka avy any amin'izany Egyptianina matanjaka be zany nivoaka avy tany ny vahoakan'ny Israely efa resiny daholo zay firenena rehetrarehetra manodidina teo nataon'Andriamanitra nisaraka ny ranomasina mena nandehanany dia tongotra maina. BDB no mieritreritra hoe angano sy fandemetsaina fotsiny zany fa BDB ny arkeolôga sy mpikaroka nahita ao amin'ny ranomasina mena am'izao andro iainantsika zao fa nisy kalesy sy sovaly hita tao zany hoe azo eritreretina fa tena nisy tokoa. Fa tsy tahaka ny tantara sasany ao amin'ny Baiboly marina fa misy fanoarana ao amin'ny Baiboly, misy angano, misy tantara ao nentina nampahafantarana ny olona hoe misy zany Andriamanitra nahariny lanitra sy ny tany zany fa tena nisy koa araka ny pirofo sasatsasany hita le zanak'Israely no vonjen'Andriamanitra namakivaky ny ranomasina mena zavatra impossible zany am'sain'olombelona nefa misy zany amin'Andriamanitra ary hain'Andriamanitra manao an'izany. Naraka an'izany information rehetrarehetra zany raha abaka nafantatra hoe tena mahery ny Andriamanitra reto Israely reto anaraka ny reto pitsikilo handravan'ity tanànana efa tsy avitra ty reto mba hamonjy ny tenako sy ny ankohonako. Tsy vehivavy nipetrapetra-potsiny zany rahaba zany ary zany no iantson'Andriamanitra antsika vehivavy malagasy ankehitriny aza mipetrapetra-potsiny fa arao ny zava-misy marina ary indrindrandrindra zarao ny information marina. Fa tsy hoe akoho vavy tsy maneno, atsika tsy akoho tompoko fa vehivavy no men'Andriamanitra feo sy afaka miteny tahaka ny lehilahy koa. Ndao iaraka andray andraikitra fa ny firaisan-kina no hery vehivavy. Aza variana mifanenjika sy mandany andro amin'ny resa-behivavy fotsiny atsika na isika influenceur eto amin'ny Facebook na isika zay any amin'ny toerana misy atsika tsirairay avy any fa andao atambatra io hery io no men'Andriamanitra an'izany fahafahana miteny sy mampita resaka zany isika andao ampiasaitsika ho an'ny firenena koa io. Fa tsy resaresantsika ifosafosantsika olona fotsiny. Reo information maro be atsika manangona anazy momba ny olona anaratsiana olona reo andao atambatra hitrandrana ny ty zava-misy eto amin'ny firenena ty. Andao trandrana ny tena zava-misy marina mba
tsika vehivavy mandray andraikitra. Ary ny farany zay tena lehibe indrindra de ndao tsika handoaly ka hivavaka tompoko. I mpaminany Abakoka izay tsy mitovy amin'ireo mpaminany hafa ao amin'ny Baiboly. I Jeremia moa de mpaminany nahitany faharavany Jerosalema de tena sady nitomany izy no nampitandrina ny zanak'Israely. I Nehemia de tsy mpaminany fotsiny hoe mpanompon'Andriamanitra tahaka ny Jeremia izy fa tena gouvernoura rehefa babo tany a Babilona ny zanak'Israely de isany nijanona tany izy fa rehefa nahita fa potika Jerosalema na voaray taratasy avy any izy hoe vonjeo ny firenetsika de navelany ny andraikitra ny ambony tany Babilona ka lasa izy niverina tany amin'ny tany a gouvernoura nanoratra izy. Tahaka izany koa i Jona, tsy hoe any amin'ny taniny fotsiny ny aniran'Andriamanitra ny olona ka hoe isika zay diaspora malagasy zany de tsy tia tanindrazana fa i Jona de tena tsy nanaiky izy niran'Andriamanitra tany amin'ny Ninive. Zany Ninive zany mitovy amin'ny Babilona tamin'izany andro zany koa amin'ny Israely fahavalo nefa any no aniran'Andriamanitra ny Jona hitory fibebahana. Ka na isika diaspora koa aza, mety hoe tsy any Madagasikara tsika. Niran'Andriamanitra any amin'ny firenena hafa tsika. Fa ny tena famaritana ny atao hoe diaspora raha mijery na any amin'ny Google fotsiny na amin'ny dictionnaire tsika de reo jiosy reny niatombohan'io terme diaspora io. Ny niatombohan'ny firenena jiosy tsy nanana tanindrazana ohatra tsika malagasy hoe nanana ny Madagasikara izy fa araka ny teneniko teo nivoaka avy tany Egypte izy. Zany Abrahama zany araka ny fitantaran'ny Baiboly de olona mpifindrafindra monina tsy nanana firenena izy fa nanaraka ny tenin'Andriamanitra fotsiny hoe andao fa ataoko rainy firenena rehetra, tsy ny mino fotsiny ihany, tsy ny kristianina fotsiny ihany fa rainy firenena rehetra. Ary voamarina zany fa na ny Islam na ny Judaisme na ny fivavahana maro samihafa de mino any Abrahama ho rainy firenena rehetra. Ary tsy Isaka rery ihany lay taranaka niteraka an' Jesosy ny taranaky Abrahama fa fantatsika tsara Ismaela zanaka Abrahama tamin'ny vehivavy Egyptianina ka niteraka ny Egyptianina koa. Manan-janaka enina hafa tamina vady fahatelo antsona hoe Ketura koa Abrahama zay niteraka an'ireo firenena maro be zany hoe Andriamanitra ny Israely lay nifidy ny zanak'Israely ho firenena anankiray naterahan' Jesosy. Ilay nitondra ny famonjena teto amin'izao tontolo izao de tsy Andriamanitra ny kristianina fotsiny ihany fa Andriamanitra ny firenena rehetra na mino na tsy mino. Ka ny firenena Israely izay teraka tsy nanana tanindrazana fa tamin'ny andron'ny Abrahama nifindrafindra niteraka ny Isaka sy Jakoba sy ireo foko 12 de ilay anankiray Josefa izay namidiny rahalany tany Egypta no lasa nitondra ny zanak'Israely tany Egypta lasa babo tao Egypta ary zareo mbola tsy nisy mihitsy zany firenena Israely zany raha tsy efa nivoaka avy tao Egypta ny zanak'Israely zany hoe diaspora zareo no nivadika firenena voalohany. Isika malagasy rehetrarehetra na miparitaka naiza de isika no antsoina hoe firenena malagasy fa tsy izay any Madagasikara fotsiny ihany. Isika vehivavy malagasy izay atsoko amin'izao antso avo eto zao zany de tsy isika malagasy any Madagasikara fotsiny ihany na isika malagasy zay mpikambana amin'ny fikambanana zava-manahirany vehivavy ihany fa indrindra isika malagasy vehivavy diaspora izay miparitaka manerana an'izao tontolo izao koa. Fa ny maha-firenena ray atsika de tsy ny tanindrazantsika Madagasikara fotsiny ihany fa naizanaiza atsika de firenena ray tahaka ny zanak'Israely na de mbola eny an-dalana aza handray ny famonjena de isika no antsoina hoe iray firenena. Teo amin'ny ray volana lasa teo nandray antso ny tily eto Madagasikara ao a France miresaka diaspora isika. Misy koa ny antsoina hoe tily France zay hoe tsy faritany tily moa izy za tily tily ndray andro tily mandrakizay ozy ny fiteniny tily zay. Ny antso ahijoro vavolombelona sy izara fampaherezana ry zareo fa tena tsy vitako. Indrindra ny ampy ny zava-misy ny raharam-pirenena nitranga tato ato zay de 10 minitra fotsiny nangatahany tamiko de ny antso reko de hoe hampianatra ny atao hoe fitiavan-tanindrazana. Fitiavan-tanindrazana satria ny tily isika skoto no manana ny fanekena hoe hanaiky ho tian'Andriamanitra sy hiasa ho an'ny tanindrazana sy ny namana. Iraitsika sy averimberitsika foana hoe ho tiany fireneko no ekeko izao. Isika tily eto Madagasikara atolotra ny tenanay ho azy avoko ny saina hoe tiana hiasa mafy anaso ny fanahinay angataka ivavakanao hoe ry tompo ota io Madagasikara. Isika tily isika skoto no natsoan'Andriamanitra hiasa ho an'io tanindrazantsika io ankoatran'izay fiantsoana hafa efa nomeny atsika. Mety maro koa indrindra moa ny miaramila sy ny tafika tena hoe zareo zany no manolo tena ho asan zareo full time asa fivelomany mihitsy nilay asa ho an'ny tanindrazana fa isika skoto koa de isan'izay vao antso sy namaly manao fanekena ho tia ny firenena ho tia ny tanindrazana. De ny zavatra nanahirana de zao hoe ataoko ahoana reny ampianatra ny malagasy indrindra ny diaspora ny tily France ho tia tanindrazana ho tia firenena nefa le tanindrazana sy firenena aza olana tsy toko tsy foroana ary ny akamaroantsika lasa diaspora malagasy de tsy sanatria hoe tsy tiatsika io tanindrazantsika io mahatonga antsika niala tany fa tsy afaka misurvivre antsony ny akamaroantsika tsy mahita opportunité hivelomana any isika de voatery tsika mandeha mifindramona satria any misy ny opportunité za mpianatra ny école nationale d'informatique ny akamaroanay nivoaka ingénieur atao amin'ny école nationale d'informatique tsy mahita asa tandrify an'ilay fahasarotan'ny fianarana sy ilay mari-pahaizana nanana any Madagasikara nefa ifandrombahany orinasa ty ivelany hiasa amin'izany sehatra ny informatika zany.
de lasa tsy maintsy mandeha ny akamaroany promotion atao amin'ny amin'ny zao de fantatro fa ty ivelany ny akamaroany mahita asa ho an'izay tena tsy mahita moyen ivoana moa tadidiko ny stageko tamin'ny deuxième année zao ohatra efa mba nahay kely zany deuxième année amin'ny amin'ny zany de misy toerana anankiray tsy ho tononiko hoe tena mpitiavana ny saika nomezany zareo stage anahy satria tamin'ny andronay 2009 2010 ka hatramin'ny 2014 zany nianatra tao amin'ny école nationale d'informatique tany fianaratsoa isan-taona tsy maintsy manao projet manao soutenance manao stage de tamin'ny deuxième année tena mpitiavana be mihitsy nanomezan'ilay toerana na hoe saika anao stage de inona ny saika mpanaoviny ana manao scanne na boky tompoko de ozy aho hoe tsy hoe tsy tiako ny anampy anareo fa tsy ity ny zavatra tokony ampiariko ny fahaizako de lasa tsy maintsy mitady vahaolana hafa nitady stage tamin'ny toerana hafa tsy hoe fanambaninana le izy fa na le olona manome asa anara zany tsy mahafantatra hoe inona ny afaka ahafako manao pratika le zavatra ny anarako tao anatin'ny roa taona hitantsika nalaza teto Facebook teto zany tanora nandraindraikitra de nasaina nanao photocopie ny asany de inona nataon'le izy fa mila mijoro isika rehefa apetraka amin'ny toerana tsy sahazan'ilay compétence tsika hoe tsy anao scanne na boky zany ny stage na nirahan'ny école nationale d'informatique na deuxième année fa mila mampiatra ny anankiray amin'ny zavatra ny anarako tam'izay moa nanao site web tsotsotra zay nataoko nanao gestion na karama nampiasa isam-bolana de nampiasa mba nampiasa kely HTML sy PHP tamin'izany fotoana zany nigeriana ny fandoavana karama nampiasa mba zavatra ohatran'izany zany farafaratsiny miaraka amin'ny encadreur moa mazava ho azy mitarika anao hoe tia mitandrify kokoa fa tsy hoe zay omen'olona anao hoe de ataonao ihany tsy hoe nareo vehivavy mikarakara tokantrano fotsiny ihany satria tamin'ny andron'ny bebenareo sy ny mamanareo tsy afaka nianatra nareo fa vao 5 taona nareo de nalefa nanambady tsy nanana traikefa de ao atokantrano ao nareo mitrefy lao zay ataon'ny lehilahy nareo ao de tsy maintsy ao anareo fa anjaran'ny lehilahy no miasa sy mianatra ka am'izao fotoana zao efa manana traikefa tsika efa atson'Andriamanitra koa tsika handray andraikitra amin'ny firenena fa tsy mitovy am'izay tsy nanana traikefa tsony ka aza manaiky apetraka am'izay toerana tsy sahazatsika tsony nareo vehivavy mipetra tsara fa tsy anjaranareo zany adidy amin'ny firenena zany tsy atompoko 20 taona angarangidiny zay coup d'état foana nampiasana an'iny hoe mitsangana ry tanora mijorory lehilahy iny androany atsika vehivavy mitsangana mijoroa mandoalifa mivavah mandraisandraikitra fa maty isika maty ny zanatsika tsy voafitona ko anatin'ny 10 minitra moa zay mahatonga mbola tsy vitako zay fijoroana vavolombelona ko ho amin'ny fitiavan-tanindrazana sy antso amin'ny fitiavan-tanindrazana zay fa tsy ny skoty rery tsy ny tily eto Madagasikara irery tsy ny lehilahy irery no atson'Andriamanitra ho tia tanindrazana sy ho tia ny fireneny fa isika vehivavy koa ahoana moa ny itiavantsika n'izany tanindrazantsika zany raha ny olana fototra ara-batana aza ny sakafo ny trano fonenana rano hosotrona madio jiro anazava sy fitafiana aza tsy ananantsika amin'izany firenentsika zany ny amin'ny resaka saina sy fivelomana tsy anana tsy zavatra mandeha amin'ny lohany ny fanabeazana sy ny resaka fianarana sy ny asa ny areti-tsaina de tseritseretina hoe aretina ny aretin'ny fotsy misy mpikarakara ny moraly eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina samy tia tena samy tia kely manao fiainam-boalavo samy mikepoka an'izay azony ny mba manana fahefana kely manararoatra ny madinika ny lalàna moa de mipetraka soratra fotsiny fa tsy misy manaraka ny kolotsaintsika de naritsika ny mamalagasy atsika naritsika nefa ny any hafa tsy voafetsika no zany de lasa tsy mahay mandray andraikitra tsika tsy hoe atsoladroany atsika de avy de andraindraikitra fa za zao de isorako ny tily eto Madagasikara sy ny skotisma fa mbola zaza kely no efa nasainy dadanay niditra vorokely de ireny hoe asaina mandia eo ampovoan'ny olona reny fahasahina no efa travaiana tsikelikely am'ireny fa tsy hoe mampianatra ny kristianina andindiny skoty ny zaza menamenatra de amin'ny alalan'ny mandindisy kilalao no ampianarina ho anazy atoko tena tsikelikely ary rehefa matoko ny tenany izy de manomboka mahay mandray andraikitra am'izay tanora 20 taona no natsoiny fiombonan'ny fiangonana loterana eran-tany ho concile international tsy hoe rehefa manana compétence tsy nahay ny teny anglais kory ara za tam'izany fa nadika nanomboka ny voalohany ka hatramin'ny farany ny fivoriana voalohany natreko tany Allemagne tamin'ny fivoriam-be fa 1 ny fiambonana fiangonana loterana eran-tany tsy hoe iandry anao mahay miteny sy manana ny traikefa rehetra Andriamanitra ry tanora ry vehivavy vao iantso anao andray andraikitra fa ao ianao no mianatra tsikelikely fa mbola fanampy ny olana tena isany nato izao amo zany ny expérience ny ainako nanomboka tamin'izany 20 taona zany any amin'ny sehatra international anao aporisina omena traikefa toanana mba hampandroso ny firenenao sy ny tanindrazanao rehefa mody any Madagasikara anao tonga ao amin'ny fiangonanao inona ny asa nampanaovy ny komity nasionaly ny fiangonana zay naniraka tany mitatitra micro mandeha mividy vivan'ireo ray aman-dreny reo tsy mampaninona manao an'izany ampitiavana ny anaovako an'izany amin'ny mahatanora malagasy ana de manaja ny olon-dehibe manaraka an'izay zavatra teneniny fa ny olana tsy misy elono mihitsy ireo zavatra international amin'ny maha solo tena mitondra tatitra ana satria tanora ary zazavavy no mitondra an'le izy manapaka ny fianarako misy fotoana tena ny raté examen mihitsy tany ampianarana mba hafahako manao tatitra zara raha 10 minitra efa fitiniko faran'izay azo fitinina ny tatitra fa tsy misy miaino anao satria tanora satria zazavavy fa nataoko ihany ny andraikitra satria adidiko io ataoko zay adidiko rehefa tsy haino ny olon-dehibe zay mihevitra ny tenany ho mahalala de anjarana zay fa ataovy ihany ny adidinao zay aniran'Andriamanitra anao nataoko soa matsara ny andraikitrako tao anatin'ny 7 taona niezaka nanao an'izay tetikasa nisy tetikasa fankalazana fa 500 taona ny réformation samy hafa tao amin'ny fiangonana lasa ady fahefana hoe nareo KTLM CFSFLM ny tompony io ohatran'izao ny tokony anaovana an'io la ny andro mifanazava fotsiny tapitra ny vola famatsiana rehetrarehetra
mba hozy aho mety ato amin'ny sokotindray angamba satria ato no efa niainako hatramin'izay sady dadanay tamin'izay tonia nasionaly tao fa izy moa tsy nanara loatra ny fahefany ka hoe niimposer an'izay zavatra nietiko fa goentinay eo amin'ny komity isany nanao lahateny tao amin'ny komity nasionaly ny skoty namerina ny andraikitra ny vehivavy satria ny birao nasionaly ny skoty zao ohatra manana birao sivy be zao izy satria ny skoty loterana araka ny rafitra amin'ny FSFLM de manana vice président anankiroa satria atao tily anankiray de atao mpanazava anankiray zany hoe misy lehilahy sy vehivavy misy tonia teknika roa misy tily misy mpanazava misy sekretera roa tokony tily sy mpanazava fa rehefa nandeha niovaova ny taona lasa lehilahy daholo reo tsy misy mpanazava tsony de nanao lahateny any joro tam'izay hoe tsy zany eny tantarany izy ty fa mahamaro be ny birao ny FSFLM de satria natao zay hampisy mpanazava sy tily lehilahy sy vehivavy miaraka foana am'ireo poste rehetrarehetra reo fa to lasanareo lehilahy daholo izy ty de ino ny farapaha-kevitra ny komity tam'izany efa io aloha no izy na de marina ara zany teninao zany de ho tazomina ho lehilahy daholo foana ny birao ny tonia teknika ihany sisa tsy maintsy mbola misy mpanazava fa ny vice président anankiroa ny sekretera anankiroa ilay natao tsiroaroa mba hisy mpanazava tsy nasiana tsony satria nampanginina ny vehivavy de kivy ianao mandray andraikitra voatsela teto amin'ity page ty nanao hoe mety reraka loatra angamba le vahoaka malagasy indrindra ny vehivavy malagasy na de asiana an'le fianarana anglais en ligne aza tsy ampy fitaovana tsy ampy internet tsy ampy telefona tsy ampy ordinateur ary tsy ampy discipline le vehivavy aleo avy de projet mba tena hoe manome asa fivelomana ny vehivavy lay projet majaji mananga mitoja-bajaji angamba no hanomboana anazy de rehefa mba milamindamina ny fivelomany zay vao ampianarina tsikelikely izy fa tsy mahay mifanoana atsika na itsika samy vehivavy na ny diaspora vehivavy zay mba omen'Andriamanitra opportunité afaka mifanoana vazaha daholo tompoko nahazoana an'ilay $1500 voango natreto mbola tsy ahafahana manomboka an'ilay projet nisy vehivavy malagasy tokana isorako sy akasitrahako eto nandray anjara tamin'iny levée de fonds iny tena ohatrany hoe kivy zany itsika lasa ohatrany fiteny mahazatra le hoe ny olona vonona tsy vanona fa ny olona vanona kosa tsy hoe tsy vonona ny akamaroany fa tsy misy manoana de kivy santionany fotsiny ireo projet efatra zay nizaraiko teo reo fa ndraindray tsika ohatrany kivy hoe inona ihany ara ny azoko atao fa izao handray lesona mpaminany abakoka tsika abakoka moa de boky ao amin'ny testameta taloha ny atadidivako anazy ty nataonay somongamonga fotsiny moa izy ty nisy namako zay niteraka tany tam'izay nanontany anazy zany mba mianarana ao amin'ny baiboly mba ataoko anarany zanako lahy de hoe zay ataovy abakoka ho nataoko fanianiana fotsiny izy tam'izay fa nazara mbola tsy nafantatra hoe iza marina moa ty abakoka ty fa ny fiangonanay manao mianatra ny boky ny abakoka zay koa za vao tonga saina tao anatin'izay fianarako teolojia raika amby folo taona zay vao nahafantatra ny tantarany abakoka fa raha mamaky ny boky ny abakoka ianao toko telo fotsiny ihany fohy kely le izy de tsy faminaniana tahaka ny mahazatra hoe lay mpaminany mampitafatra amin'ny vahoaka ny nataony abakoka fa izy miady varotra amin'Andriamanitra abakoka miady varotra amin'Andriamanitra Andriamanitra inona daholo ary reto loza mitranga amin'ny firenena ireto maninona anao no mijery fotsiny maninona zay no avelanao ompotena sy ararotana ohatran'izao Andriamanitra maninona no matimaty fahatany ny vehivavy sy ny lehilahy malagasy tsy fantatra hoe iza ny ao ambadika Andriamanitra zany nataony abakoka nitaraina tamin'Andriamanitra izy de mahatsikaiky sy tena mahavariana de nivaly tenin'Andriamanitra taminy de izao hoe tsy hoe akipio ny masonao fa reraka ny fonao aza mijery an'ireo tsony ianao fa mpaminany ianao fa tsy natao hijery sy anara-baovao fa hozy Andriamanitra ao amin'ny toko faharoa hoe mijoroa eo ambony eo de tena jereo mihitsiny lay faharatsiana sy fahavetavetana sy famonoana mitranga nisy fotoana tam'za voalohany miala tany Madagasikara za moa tena sady narary fony zanako nalana nono nitokantranoko mikorotana sady mikarakara divorce no any ivelany any mamono tena miasa dadanay vao nodimandry lasa niatraika taty amiko daholo ny responsabilité financier tao amin'ny ankonana kelinay satria ny zandrinay mbola mpianatra teny amin'ny université privé ny anankiray mbola vao vacataire teny amin'ny université ny anankiray na mpianatra mbola tsy mandray karama kory de tsy maintsy za aloha niezaka nandeha de hozy hoe tena tsy zakako no mijery an'ireto zava-misy any Madagasikara reto tena tsy nanao Facebook tena tsy mijery vaovao momba Madagasikara mihitsy satria hozy hoe efa maro loatra reto ana reto tsy zakako aleo tsy apiko zava-misy any Madagasikara tsony fa ifantoka amin'ny fahavitanany ty mémoireko ty anefa ny trosa rehetrarehetra mbola tsy voaloha sy anao zay atafitan'ireto zandriko reto aloha ny diako aty de tsy hijery an'ireto vaovao mampalahelo sy vao manokatra Facebook ianao de aretim-po ny hitanao ao fa hozy Andriamanitra tamin'ny abakoka jereo arao ny information tsy miteny Andriamanitra hoe apitao manaova influenceur anao fa jereo tsara mihitsy de miandrasa hiteny aminao hoe inona ny ataonao ary ny tena mandiso fanantenana amin'ny maha-olombelona ary amin'ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny andron'ity abakoka ty ilay firenena fahavalo no natsangan'Andriamanitra nanapotika ny firenena Israely de hozy Andriamanitra tamin'ny abakoka jereo fa tsy mipetrapotsiny za fa fahavalo no atsangako hananatra anareo tsy mahazo manakipy maso anao tsy mahazo hoe tsy hanao Facebook za de tsy hanaraka ny vaovao any Madagasikara tsony efa nandositra avy any zay ny alako na diaspora ana ny ankonako fotsiny aloha nijereko fa Madagasikara zany efa tsy tafavoaka tsony fa hozy Andriamanitra aminao androany ary mino maromarina kokoa narary taminany nanao an'izany heritaona tsy nijery vaovao momba Madagasikara mihitsy satria naturel amintsika ny fitiavana an'io tanindrazantsika io firenentsika io nomen'Andriamanitra antsika io naturel amintsika ary marary amintsika zany hoe miala ny Madagasikara zany mizezesta fotsiny antsika makasary eo ivato eo hoe falifaly fa andeha fa marary zany mandao firenena zany marary zany mahita ny tanindrazanao potika sy anjakany zao faharatsiana rehetrarehetra zao zany
Ary tsy omena tsiny ianao raha tsy maintsy misurvivre aloha hoe mba tsy hanao ndray ny tratrany areti-tsaina sy depression aty ivelany aty dia azonao atao tsara ny oka aloha fa tsy zakako aloha fa na izany aza tsy hoe voavonjy ianao mba efa manana jiro sy rano antsika aty tsy misahirana amin'izany tsony dia avela ho any izay tavela any fa ndao anao tahaka ny abakoka tompoko hitaraina amin'Andriamanitra ary rehefa iran'Andriamanitra hanaraka ny vaovao sy ny zava-misy ianao dia atso hoe Andriamanitra hiaro ny fonao tsy haratra loatra fa tsy hoe hampijaly anao amin'izany fotsiny ny tanjon'Andriamanitra fa rehefa mijery sy manaraka anao dia hiteny aminao amin'izay Andriamanitra inona ny tokony ataonao tahaka ny abakoka dia nasain'Andriamanitra nanoratra izy rehefa avy eo nasain'Andriamanitra nosoratany abakoka zany fifampiresahan'izy sy Andriamanitra zany mba handraisantsika lesona ankehitriny hoe tsy natao dia tsy hita ny faharatsiana sy ny loza misy eo amin'ny firenentsika fa natao jerena natao soratana tsy mahafantatra ny tantara ny akamaroan'ny génération malagasy ankehitriny izay mahatonga ny zareo eo amin'ny fanjakana zany zao vao mahita hoe kay ve misy contrat tsy milamina ao amin'ny ANLEX sy ny JIRAMA mahatonga n'ilay fahatapahany jiro sy rano mahatonga niny 25 septembre 2025 iny tantara tokony ho fantatra zany mizaraina teto amin'ny page Facebook teto hoe efa fiaraha-miasa nandritra ny 5 taona mahery eny nananganana an'io orinasa base tuliara io zay vao tonga misaika andrana fitrandrana fa tsy nafantatra ny tantara ny akamaroany dia nanohitra be fotsiny sy mbana ilay zavatra tokony hitondra fampandrosoana raha mijery lavitra fa mijery eo akaiky eo foana tsy misy manoratra ny tantara tsy misy miteny ny information marina roa taona zay mipety zava-manahirany vehivavy miezaka mandresy lahatra mitona olona hoe andao tompoka ianareo mahalala zarao ny information fa tsy omena tsiny koa ny olona mety hoe tsy personnalité ny zara zavatra amin'ny publika tsy anjarany zany anjaranay zay ny ataonay afaka miteny eto manao tatitra an'izay mba kely fantatra anay be dia be ny olona miresaka amiko anonyme mahafantatra zavatra maro momba ny zava-misy ao Madagasikara ankehitriny io fa sady tsy maintsy miaro ny tenany izy zay le afatra voalohany teo arovy aloha ny tenanao endre tahaka ny mena rano ary mora tahaka ny voromailala ny voromailala na dia vorona mandeha midina amin'ny tany mitady ny sakafo any mailo izy vao misy olona very lavitra ry manidina miala teo aingana izy fa tsy hoe manaiky ho faty eo tahaka ny ondry vonoina fotsiny zany mena rano zany tsy matimatinao fahatany zany hoe ampahendrena ny zaranao ny information azonao raha mbola tsy en sécurité anao rehefa mizara an'ireny information reny tsy omeko tsiny anao mizara an'ireny information reny anonyme misy ray aman-dreny be nahalala tsara mihitsy hoe ahoana moa natonga an'io visa tany Madagasikara io lasa miditra gratuit daholo ny olona tamin'ny andron'ny Zafy Albera izy ny tao amin'ny police pirenena nationale tao tamin'izany fifanarana efa vita tamin'izany andro zany tamin'ny contexte tamin'izany andro zany efa azo avozona amin'izao fotoana zao tsy mahafantatra ny tantara zay tonga eo fa faly kepoka zay azony anao fiainam-bola avy fotsiny dia samy manaonao fahatany daholo manandrana daholo ataony coup d'état dia andramana zay tonga eo dia miala teo fa tsy mahavita ndray dia tonga ndray ny coup d'état manaraka dia ndao ndray ampidirina ndray zay tonga manaraka eo dia miala teo fa tsy mahavita dia misy ndray ny sasany efa miomana tsara mahafantatra zay lavitra tena mety fa tsy mahay mihaino ndray hoe inona moa le tena besoin malagasy amin'izy ity fa miziriziry amin'izay fahalalana ananany fotsiny tsy mifampiaino antsika ny tanora ilikilika ny vehivavy tsy avela ndraindraikitra ny lehilahy mijoro nefa manaonao fahatany ny hita hatramin'izay mialatsiny aminareo lehilahy fa tsy sanatria fanambaninanareo fa fiantsoanantsika hiara-hiasa tompoko samy antsoan'Andriamanitra daholo na ny tanora na ny vehivavy na ny lehilahy ny tantaran'ny scotisme dia zao Baden Powell généraly anglisy ny tarika ady tany Afrique du Sud nampiasa ny tanora Sudaf nampiasa ny tanora Zulu na nampiazy tamin'ny ady dia teo nahatsapany hoe rehefa omena andraikitra ny tanora dia mahavita zavatra ary mahazo fandresena zay natonga ny général Robert Stephenson Smith Baden Powell nanao démission izy najanona ny andraikitra mahamiaramila anglisy anazy ka ny consacré ny androm-piainany sisa izy nanoratra sy nampita fomba fanabeazana scotisme izay mbola velona mandraka ankehitriny 1907 zany zavazazany no nitranga sorato zay fantatrao tsy voatery ho an'ny taranaka eo no eo fa ampitao hanasoavana ny taranaka ty aoriana ny skotrero nisan'ny fikambanana fantatra hoe mitaiza ny olona amin'izany fitiavan-tanindrazana sy fitiavana firenena ary fandraisana andraikitra zany raha ao Madagasikara ny éducation civique efa nasorona any an-dakilasy mino fa misy ihany fikambanana fa mampianatra ho tiany firenena sy fitiavan-tanindrazana mbola misy ny science politika sy ny tariny fa io ny tsy ampy amintsika malagasy mbola ilay isika no zarazaraina tamin'ny fanjanahantany tsy mifampatokontsony izany merina skotie zany eny adina tsangany vazaha zany ny tambitambezin'ny vazaha andrinam-pony merina hanao ny ranomasina ho vala Paris hanjanaka ny fanjakana rehetrarehetra fa zany Madagasikara zany raha jerentsika ny tantarany talohan'i Jesosy Kristy 300 taona talohan'i Jesosy Kristy efa firenena tsika ireo aziatika avy any Indonésie no tonga ny findramonina nandeha sambo nifindra tany Madagasikara 300 ans avant Jésus Christ efa nisy zany malagasy zany vazimba moa ny fahafantarantsika anazy fa mba izany manoratra izany mitahiry an'izany tantara sarobiditsika zany efa nisy efa ela talohan'ireo firenena rehetrarehetra zay miteny ny anaran'io firenena reo atsika malagasy taty aoriana zay vao tonga reo afrikanina ny findramonina tao a Madagasikara koa dia isika zany no fifangaroan'ny aziatika sy afrikanina lasa le malagasy ankehitriny malagasy raha ihany atsika samy
fanjakana natanjaka zany fanjakana sakalava, fanjakana merina, fanjakana be tsy misaraka, fanjakana samihafa zany ny fanaja nitovy miralenta tsika teo fa rehefa tonga ny te-ampizarazara tsika de mody nifidy anankiray stratégique izy teo ampovoany teo no nataony hoe ny merina no ataontsika foko iarana miasa sy ataontsika ambony indrindra de omentsika basy ry zareo hanafika an'ireo firenena sasany reo fanjakana sasany reo de atsika ihany nampiadivina. Mbola misy mandrakandrano zany foko tsy mahazo mifanambady zany dadanay antesaka avy any alopary ny vangaindrano no isany nanova tanteraka ny orientation ny fianakavianay satria nanambady atandroy avy any ambovombe mamanay. Tsy zavatra tsy tokony natao zany tamin'ny andron zareo fa tena nijoro izy niady tena ady teraka ady teo amin'ny rafozana spivinanto mihitsy ny zavatra ohatran'izany fa zay no mahatonga nay taranaka kehitriny indrindra zay zanaky mazionga zay cosmopoliny ao mazionga ao ny sakalava tompony tanàna tsy miseoseo hoe aday ty fa zay mpiavy rehetrarehetra ao mazionga de tompo tanàna daholo ohatranay. Tsy misy hoe ity ny tompony, tsy misy hoe zay mivavaka amity no tonga koa moa ny missionnera de nanao tsisy izy daholo reo fivavahana reo fa ny kristianisme ny tena izy de natao tsinitsinina ny fivavahan-drazana de ny silamo efa tonga taloha koa de nailikilika tany. De mbola zany fizarazarana zany ve no izarazarantsika kehitriny ry malagasy na de efa misy manararaotra aza. Ny karana sy ny sinoa tonga ao Madagasikara mahay mirahina sy mifanoana. Isika samy malagasy tompony efa 4 arivo taona mahery nipetrahana tao Madagasikara ve no ravany fanjanahantany tamin'ny 90 taona lasa mbola tsy mety nifampatoky sy tsy araka andraikandraikitra ihany amin'izao efa 20 taona zay nijoroany ravangy sy raseta sy rabe mananjara tompoko. Mitsangana tsika mitongava saina. Samia mandray an'izay andraikitra tandrify. Fa ampy zay. Ampy zay. Raiso ny andraikitra raha mbola azonao atao arovo ny tenanao arovo ny ankonanao izay tsy vitanao satria olombelona voafetra ihany atsika mandoali fa miresamy amin'Andriamanitra tahaka ny nataony aboakoka ary mahaiza miaino hoe inona no iantsony anao fandraisana andraikitra inona no andrasany aminao enoy tsara de taterao miaraka amin'izay miantso fa tsy isika malagasy no olona ho apondra indrindra ka hanaiko anaovana zao rehetra zao zay tiany anaovana atsika foana nandritra ny 4 taona zay. Fa efa maro indrindra isika vehivavy sy isika diaspora no nomena fahalalana manana akse amin'izany tantara marina rehetra zany zarao ampafantaro ny ankonanao ampafantaro ny firenenao fa firenena manana ny maizy azy atsika zany États-Unis zany eny firenena vao niforona vao nankalaza ny 520 amin'ny 100 taona izy satria niteratany antsona hoe amerikanina indianina teto no nozanan'ireo europeanina tonga teto 520 amin'ny 100 taona ve izy natanjaka lasa puissance mondiale amizao isika efa 4 arivo taona mahery mipetraka eo amin'ny Madagasikara atsika io ve de ho adalainy zay milaza ny tena no ampira matanjaka zay mampizarazara sy mampisavorovoro atsika ao ka ifanometsiny foana hoe nareo fanjakana io nareo mpanohitra io nareo mpitondra fivavahana io kristianina nareo io foana io fa tsy andray andraikitra tandrify ny tsirairay ve. Raha tena tsisy azonao atao mandoalifa mivavaha fa Andriamanitra miantso anao mahafantatra zay sahaza sy anirahany anao ary tsy amelanao irery. Ny firenena mikambana mety amelanao, ny firenena matanjaka afaka manaonao aminao fa Andriamanitra lay mitady anao sy miantso anao de tsy anary anao. Ka miverena amin'Andriamanitra ry malagasy enoy ny fiantsoany ary taterao ny baikony hoe izao Andriamanitra no miantso anao maniraka anao tahaka ny ondry eo ampovoan'ny amboadia ka endre tahaka ny menarana ary mora tahaka ny voromailala. Tena Andriamanitra irery ny voninahitra zay ifazy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay.